Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Amianaran'i Jesosy Kristy tombo avy any Nazareta ry havana, ary dia mbola mitombona amintsika lalandava ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanamasina trapamonjena isika izao ry havana, ary dia niarova ny tana maherin'Andriamanitra ka dia faly sy ravo itsika miaraka miombom-panahy amin'ny tian'io te-indray. Ny lohatenin'ny fampahirizana amin'izao anio izao dia mitondra ny lohateny hoe ho takiny avokoa ireo nampindramy. Ho takiny avokoa ireo nampindramy. Kanefa mialohan'ny zavatra rehetra ary dia iondrika hivavaka isika. Vavaka isika tokoa. Raha io lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, mbola nanomezana ho anay ty andro vaovao te-indray, misaotra anao zahay midera ny fahatsaranao eny manome voninahitra ny anaranao masina ry ray tsara indrindra. Manantona anao ampanetretena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zanakao, ary dia miondrika mahatsiaro tokoa fa bitika tsy tanteraka manoloana ny fahamasinana sy fahalehibiazany, koa dia mifona ary mangataka ny famindram-ponao mba hahazo ny famelan'ny keloka avy aminao indray amin'izao maraina izao. Eny Jesosy eo, raha tsy eo aneny teninao dia very zahay. Mila anao zahay, ianao ilay fahazavana, ianao ilay teny tonga nofo, ka vonina hiara-onina aminay. Mitenena Jesosy, fananao masina ny tompo, hanome ny teny rehetra araka ny sitraponao, mampahirezana antsiana ny dia. Eny ny teninao no manazava ny fiainanay manontolo. Ary dia tsy ho fena azo fotoana izao Jesosy ary dia momba an'ity mpanompo tsy maso indray ianao izaran'izany teninao izany. Mankasitraka Jesosy, ody raiky mandrakizay ny voninahitra. Amen. Ny teny izay ampairezana antsika dia ho hitantsika amin'ny filazantsara ny Jesosy tompo araka ny Lioka. Lioka toko faha 2:10. Lioka toko faha 2:10, andininy faha 2:20 ka hatramin'ny faha 8:20. Rehefa hita izany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary hoy ny tompo, iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina izay hotendren'ny tompony hifehy ny mpanompony mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoany? Sambatra ny mpanompo izay tsy ho hitan'ny tompony fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko fa ho avy, ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamy, dia ho avy ny tompony ny mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny, amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapony tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapoina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapoina kely. Fa izay nomena be dia be no hotadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no hadinina aminy. Amen. Ray masinao, mana-masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Averina indray ny lohateny ny fampahirezana hoe ho takiny avokoa ireo nampindramy. Lazain'i Jesosy ao amin'ny filazantsara ny amin'ny lalana roa sy vavahady roa. Fatatsika izany tantara izany. Vavahady malalaka sy lalana malalaka azo anarana po, nefa zao fahaverezana sy fijaliana mandrakizay no afaran'izany. Ary ny vavahady tery sy ny lalana tery kosa dia mila fandavan-tena izany, nefa fiainana sy fahasambarana mandrakizay kosa miafarany. Ary dia mananatra antsika Jesosy androany
amin'izany teny izany mba hitazanantsika ny fiafarana riavako ka hitandrina ny lalakombana sy ny asa tao isika. Latsaka isan'andro toy ny ranonandro tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra ray be fitiavana amintsika. Tondraka isan'andro amin'izao olombelona rehetra mameno ny vonontany zao izany. Ary dia zao fahasoavana tsy mba mifidy tavan'olona izany. Satria miteny aminazy hoe fa Andriamanitra ozy mampiposaka ny masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mampilatsaka ozy ny ranorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Ny antony izany anaovan'Andriamanitra izany dia zao tsotra, fahasoavana te hamonjy. Fa Andriamanitra manko tia ny olona rehetra ho vonjeny izy, ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina daholo ary andova ny fiainana mandrakizay daholo ny olona rehetra zay no arin-danany. Fahasoavana amin'Andriamanitra hendry zany. Ka dia zao zarazaraina samy araka ny talentany avy ary, araka ny fahaizany avy, araka izay atonina ny olombelona tsirairay avy izany fahasoavana izany. Dia ao zany anatin'izany ao ny nomena talenta iray, ao ny nomena 2, ao ny 5, ary ao ny 10 aza. Kanefa zao no tokony tsarovatsika aloha amin'izany isan'izany talenta zarain'Andriamanitra izany. Tsy ny amarony noraisina nefa no ananana tombony fa ny fahendren'izay mampiasa azy. Arakaraka izay natolotra kosa nefa na be na kely izany no hanadinana amin'ny farany. Ka dia manamafy izany fampitandremana zany ary sy fampitazanana ny farany zao ary ny tenin'ny tompo araka ny ity teny voavakintsika teo ity. Fa maro manko riavana ny manoro tena hoe ho mpivavaka. Betsaka ny hoe milatsaka an-tsitrapo ho kristianina eny, tsy tambony saina mihitsy ny hoe mihevitra hoe efa ho mpianatry ny Kristy. Saingy indrisy nefa mihaino mianatra ihany fa tsy mandatsaka ao am-po. Mandeha ny filazantsara ihany fa zao tsy mankatoa. Tondrahana fahasoavana anampy fahasoavana mandrakariva, nefa zao tsy mahita ny soa amin'izany akory. Izany natonga ny teny mahitsy eto tsy misorona zay teny nataon Jesosy eto hoe fa izay nomena be ange dia be no tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be dia be dehibe koa no hanadinana aminy. Riavana malalao amin'ny tompo, riavana malalao amin'ny tompo. Andro farany zao mba tsarotsika moa fa mpitandrina nomen'Andriamanitra raha ho tandremana isika izao. Mpitandrina nomen'Andriamanitra raha ho tandremana isika izao. Mba azosika tsaina tsara moa fa hanompo nomena didy efaina sy ho tontosaina izao sy anao zao riavana malala. Ary mba efa noeritreretintsika tsara fa ho avy ny tompo amin'ny andro tsy ampoizina sy ny ora tsy fantatra hanino hanadina izay nomena sy nampitehirizina antsika riavana. Riavana mampieritreritra ny ity teny ity anio ary andao kelitsika mba handinika kely an'izany. Andao kelitsika mba isaina tsara zany tenin'ny tompo izay nilazaina amintsika zany. Ny olona rehetra amin'izao tontolo zao na mpivavaka na tsy mpivavaka, na kristianina na tsia, dia samy nomena fahasoavana izy sy nampitehirizina fananana avokoa. Ary izy rehetra dia zao samy hanadinana an'izay nomena sy nampitehirizina azy avy. Ka zao aina tena sy fanahy, andro, vola sy arena, zanaka, voninahitra mampahefana, hery, saina, amampahalalana, tsy ny sisa. Zany anie zavatra omen'Andriamanitra.
Andriamanitra mpamorona no nametraka ny olombelona eto amin'ity tany ity. Mba ahoana? Mba hiasa sy hitandrina ireo zavatra notanisaina etsy ambony ireo. Ary amin'ny farany dia samy hoentin'Andriamanitra ho tsaraina araka ny asany avy itsika rehetra izao. Fa misy manko nomena be, ary misy nomena kely. Misy nampitehirizina be, misy nampitehirizina kely. Zao anefa no tsara ho fantatsika Kristiana. Ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra satria tsy mba nandre ny filazantsara, nomena kely izy dia ho tsaraina arak'izany. Kanefa ny Kristiana manana tombontsoa manokana fa nomena ny filazantsara ka mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, izay nampitehirizina be zany. Ka zao nadina n'Andriamanitra izany rehetra izany, izy no adinina be da be. Koa de mieritreretantsika mpianatsy ny Kristy manontolo, Kristianina zany amin'izany teny izany. Aoka ry havana, mba tianao atsirambina ny voninahitra sy ny fiainana maha-Kristianina aisy anao tsika ry havana malala. Fa hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra, fa izay nanota ozy tsy manana ny lalàna, dia zao dia ho very tsy manana ny lalàna. Ary izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Koa ny jentilisa zany tsy nanana ny lalàna nefa nanao izay nandidia ny lalàna araka ny nahimpony, dia zao ho tsarana araka izany izy. Fa ny Kristianina kosa manana ny lalàna ary mankatoy zany amin'ny fifaliana noho ny fitiavana an' Jesosy, dia ho vonjena araka izany izy. Zany ry havana, fahoriana sy fahantsanana ho an'ny fanahin'ny olona izay manao ratsy. Amin'ny Kristianina aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara. Amin'ny Kristianina aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Satria nahoana fa tsy misy fizahan-tavan'olona mantsy amin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Hoy Paoly ao amin'ny Romanina 12:1-5. Averina indray ary ilay teny soratra masina teo hoe, fa izay nomena be tompoko dia be no hotadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be tompoko dia be kokoa no hadinina aminy. Ary ny fanontaniana eto hoe, aizan'ny lanitra izao sy ianao ry zanak'olona, andao mba dinitsika kely ny tenantsika sy ny asantsika, na mitoetra amin'ny finoana marina itsika izao na tsia. Jesosy tompo avy any Nazareta nanana nyity zavatra rehetrarehetra ty tany amin'ny lapan'ny voninahiny. Ozy Paoly nilaza azy araka ny Filipianina 2:7 hoe, fa nofoanany ny tenany taminaka ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Inona no nataon Jesosy? Nanao soa izy nampiasa ny famezam-pahasoavana izy tetỳ an-tany na nasitrana na nampitsangana ny maty aza, ny trapahoriana dia novonjeny sy ny sisa sy ny sisa. Eny hatraminy namoizan'ny tenany teo amin'ny azo fijaliana nge zany, hahatonga anao sy zaho ho sambatra ankehitriny manana azy. Zany hoe tsika zao zany dia nahazo maimai-poana isika zao noho ny fanavotan' Jesosy, namoizany ny rano teo amin'ny azo fijaliana, hahatonga tsika koa ary ankehitriny hampiasa ireo talenta izay nomena Andriamanitra tsika ho valiny soa sesehena izay vitany teo Kalvari. Afaka malala amin'ny tompo. Tsapanao ve ny fitiavan'i Jesosy ianao hoe? Tsapanao ve ny famindram-pony amiko sy aminao ry havana isan'andro hoe? Na izao mbola heri-tanjaka ijorotsika tahaka an'izao, vao vidiny volantsika va izao? Tsy ry havana malala. Tandao ary, eritreritra kely sika. Inona sy navo moa no nomen'Andriamanitra anao sy zaho
nampitehiriziny aina, fahasalamana, andro, hery va? Eny ry havana, nahazo tokoa anie zao sy anao ka zao aza simbana amin'ny fanenjehana ny zavatsoa mamitaky ny tany ary izany fandao hararaotsika hanompona an'Andriamanitra sy hanaovatsoa amin'ny mpiarabelona amintsika. Vola, harena, voninahitra, fahefana, fahaizana, fahalalana va? Maro koa no nomeny izany. Ka andremony fa sa hoentina mirehary hihinana sy hisotroana ary hifaliana amin'ny daniny kibo tahaka n'ilay nataon'ny mpanan-karena dala fahiny, ka nikapohana sy nampahoriana ny madinika sy ny ambanitoetra toy ny nataon'ilay mpanompo izay mpanompo tsy mahatoky ary tsy nanana fatahorana ny tompony. Ka zao andao ho tehirizina tsara pahendrena zany ampiasaina ampazotoana kosa hikatsahana ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ny mpanompo tsara sady mahatoky, na nomena kely izy, na nomena be izy, na nampitehirizina kely izy, na nampitehirizina be izy, dia zao handre teny mamy avy amin'ny tompo izy indray andro izay hoe: ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Miomana rerisaka izao, moa ho faly ao amin'ny mpitsarana va? Ana Andriamanitra reriny voninahitra, antsika kosa no manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy ny lohateny fampaherezana hoe: ho takiana avokoa izay nampindraminy ary tsy maintsy ho avy izany. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy io, misaotra Jesosy io. Manitsy ny dianay ianao, manarina ny dianay isanandro isanandro ianao. Matetika moa dia voafitaky ny ty fiainany ty ny maro aminay. So fa misy ny teninao manaitaitra kely, mamerina anay indray amin'ny globy voalohany indray ahafahanay manova famindra, manova fisainana, manova fomba mampanao mba hieritreretanay ny farany Andriamanitra. Lazaina matetika moa ty farany ty Jesosy, kanefa dia moa tsy tahaka an'izao mpanompo zao koa moa zay mbola hoela izy no tonga kanefa Jesosy ianao nefa nilaza fa tsy fantatra neny ore, tsy fantatra neny ny fotoana eny, na feom-potoana ialana fotsiny azy amin'ity tany ity azy Andriamanitra. Jesosy malala, hanadinanao anay tsirairay avy anie izay vitanay amin'ity tany ity Tompo. Hanadinanao anay tsirairay avy, ka izany soranay anao ankehitriny fa mbola misy ny teninao manitsy ny dianay manazava ny lalanay. Jesosy malala, tsy mahay manova ny tenanay zahay ny tena marina, ary tsy mahay manova ny hafa ihany koa zahay, fa nefa kosa ny zavatra fantatray dia zao tsy nomenao fanahosa fa fanahy mahery, ka aoka zany fanahy maherinao zany asa mahery ety anatinay Tompo. Hanikenay amin'izao sisa izao ny tena sitraponao marina, ka andehananay amin'ny fatahorana sy ovitra manoloana anao, indrindra miaraka amin'ireo talenta maro izay nampindraminao anay tsirairay avy. Jesosy malalako, tahiony tsirairay avy Tompo mba hanana fahendrena tokoa zahay Jesosy malala amin'ireo fananana be da be izay nampindraminao anay ireo, ny hery tanjaka, ny voninahitra, ny vola sy harena, betsaka zany Jesosy malalaka dia aoka zay Tompo hanisy no mpakatò ny teninao Tompo, fa tsy mpihaino mpanadino fotsiny ihany. Mamindrafo aminay Jesosy, fa tsy tanteraka iny izany, tsy tanteraka izany mpanoty izay Jesosy, mora lavo Jesosy, mora voasingotry n'izao tontolo izao tokoa, ary indrindra raha mahita mena miravoravo fafinarety
dengeny fonzy fananay tompo sotomy amin'ny tana maherinao zahay raha misy amin'izao fotoana izao maheno no filazantsara anao efa nanadinodino anao ka manararoatra tompo tahaka nyity mpanompony mihinana misy toa eny Jesosy tompo hitanao zany rehetrarehetra izany ka dia sotomy Jesosy amin'ny tanam-pitiavanao ary dia averenao fahamarinana tompo malalako fanamasino miasa amin'ny tsirairay avy ianao fanamasino miasa amin'ny mpanomponao tsirairay avy ianao dia mba ho tanteraka tokoa tompo izao teninao zao any aparano ery mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao mba ho tanteraka amin'ny tsirairay avy ange zany tompo mba tsisy ho very-ndalana Jesosy fandova ny fiainana mandrakizay Jesosy ampianao zay bebaka isanandro isanandro amin'ny tsy fatanteranay tompo ary anolo tena ho fanatitra velona ho anao ao amin'ny fanjakanao dia atolotra ianao Jesosy nidera sy laza ny voninahitra mandrakizay raiso ary riavako ny fitahina ny tsodrano mahery ho tononona amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy tompontsika ilay tiatsika manao hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho aza merikerika foana fa izaho no Andriamanitra aho mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho ka ho tahina ianao raha miditra ho tahina ianao raha mivoaka atolotra ianao Jesosy nidera ny laza ny voninahitra mandrakizay ho an'ny mpanomponao kosa ny fankatoavana ny teninao. Aleluia. Amen.